Faiompana kosa amin'ny fampianana ny abetsaky ny fako amin'ny alalan'ny fanodinana azy no tafiditra ao anatin'ny vina ho an'ny Samva amin'ny taona 2024 ity. Efa natomboka raha teo ny tetikasa andrana sy ny fitiliana samihafa mahakasika ny vokatra lavaka Andriamanalina sy ny Mamira Samuely. Eo amin'ny roa tapitrisa toratelo na 2 millions m3 ny abetsaky ny fako mivangongo eny amin'ny toeram-panariana fako eny Andralanitra araka ny fanadadiana natao tamin'ny volana aprily 2024. Mbola afaka anariana fako eny an-toerana ao anatin'ny 5 taona manaraka, saingy fepetra takina amin'ny fatateran'izany kosa ny fampianana araka izay azo atao ny abetsaky ny fako. Ny fanatanterana izany amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako no isan'ny tetikasa goavana miandra ny Samva amin'ny taona 2024 ity. Efa natomboka raha teo moa ny tetikasa andrana. Ny Samva miara-miasa amin'ny AFD, ny Chevalor ary ny Madacompost dia manao phase DC moa zany mandritsy ny efa vita moa zany azokady mandritsy ny televiziona izy io dia ranodonana ny fako compost ny anankiray dia ny faharoa nanodonana zany ho pavé plastika moa zany dia efa vita moa izy araka teneniko teo zany essai zany fa dia mandeha ny laboratoire ny essai misy koa ny analyse alefa mahakasika ny compost io hoe inona ny mety zavatra tsy mahomby ao anaty ka mety mitondra aretina ohatra. Misy koa anankiray izay tsy adino dia ny bout de vidange. Bout de vidange dia amin'izao fotoana izao antsika dia efa manana site anaky 3 Tanjobe, Manjakaray dia etsy akaiky Nosy eny moa ilay izy. Izy ireo moa zany dia site opérationnel anarina reny diky reny dia avadika ho compost. Eny Manjakaray efa misy nanaovana ny fanandramana dia afaka mety mahazo vokatra tsara salady sy reny legioma isan-karazany ireny moa zany. Mifanandrify amin'ny fanodinana ny fako ny lafin'ny fampitaovana dia itodihan'ny vinany Samva ihany koa amin'ny taona ity. Fanovana an'izy ireny tanteraka amin'ny endriny vaovao ny baka ordure ary koa ny camion izay ananany hoan'ny Samva izay efa vita étude daholo zany tamin'ny herintaona ary amin'izao fotoana izao zany tsika dia efa mandinika hoe mijery ny ahafahana azona ity financement mba tanterahana zany projet zany. Ny azo resana dia hoe ny camion anankiray dia efa misy équipé-na ino zany compactena le fako dia ao avy hatrany dia manena ny volume ilay fako amina toerana anankiray point de collecte dia afaka mifindra amin'ny point de collecte anankiray dia efa mena ao anatin'ilay camion ilay fako dia arina fotsiny avy eo any Andralanitra dia andray moa zany araka resatsika teo efa misy an'ilay transformation zay vita eo. Overmena ihany anefa ny ezaka ho tanterahany ny Samva eo amin'ny fanatsarana ny kalitaony asa eo amin'ny fanangonana ny fako na Antananarivo renivohitra. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manandrify azy ataon'ny olom-pirenena izay mitaky fanaovan-tsaina sy fahatsapatena. Bao ny fanentanana moa zany amin'ny vahoaka dia tompona andraikitra daholo isika tsirairay avy zany. Miala aty aminay aty amin'ny Samva izay maka ny fako eo anivon'ny baka moa manadio an'izany manodidina eo amin'ny 20 metatra manodidina ny baka io. Dia isika vahoaka
izay manary ny fakosika moa dia tokony manary izany ao anatin'ny baka fa tsy avoaka iny amin'ny manodidina iny satria baka io dia natao hanariana ny fako ao anatiny fa tsy aty ivelany moa zany. Dia ao koa ny isika inona moa no tokony atao anatin'io baka ordure io dia ny ordure ménagère ihany fa nefa ny zavatra hitantsika dia ao ny hazo, ratsakazo isan-karazany sanatria ny vava koa ao ny alika, ao koa ny seringy isan-karazany amin'ireny hôpitaux ireny izay tsy tokony lazaiko hoe tsy tokony ariana ao anatin'ireny baka ireny moa zany. Ho faramafisana ny fanentanana amponina dia mampiasa autocollant eny amin'ireo toeram-panangonana fako ny samyva isin'izay fanentanana izay, fa io ihany koa nefa ny fanentanana amin'ny fanajana ny ora fanariana ny fako izay tokony hanomboka amin'ny 5 ora hariva. Ireo fepetra ireo no noraisina dia isin'ny fifanajana sy hitandrona ny fahasalaman'ny rehetra.